Ahoana marina? Plan Marshall hoe raha nitafa tamin'ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ny alahady lasa teo de nambara fa isy ny vola atokana anaovana plan Marshall. Fa inona marina ny tena dikany hoe plan Marshall izany? Ho antsika izay tsy mahafantatra ny tantara de ity misy fampatsahivana fohy. Izy no General George Marshall, nananandraikitra lehibe tamin'ny ady lehibe faharoa ary sekretera-panjakana Amerikanina na ministry ny raharaham-bahiny no azahoantsika azy ho an'ny taona 1770 sy ny taona 1770. Fantatsika tsara ihany koa fa ny farana tamin'ny taona 1770 ny ady lehibe faharoa. Potika tanteraka nandritra ny ady ny firenena Europeanina sady sahirana ara-toekarena. George Marshall no nanana programa ara-toekarena izay everina fa anavitra ireo firenena any Eropa, indrindra ny Europeanina tandrefana. Io programa ara-toekarena io dia nantsoina hoe programa fanarenana any Eropa. Hitantsika amin'ny sary eto fa ny filoha Amerikanina Harry Truman no manao sony azy tamin'ny taona 1770. Izany no antsoina hoe plan Marshall. Io plan Marshall io dia programa nasa naharitra nandritry ny 4 taona, izany hoe tamin'ny taona 1770 sy ny taona 1970, ka namatsiany Amerikanina sakafo, solika, fitaovana isan-karazany, masinina ilaina amin'ny orinasa ary indrindra ny fampiroboroboana ny orinasa Europeanina. Tsy nisy resaka fananganana fotodrafitrasa. Mitetina eo amin'ny 13.3 miliara de dolara tamin'izany na 7.9 miliara de dolara amin'izao fotoana izao io teti-bola io. Izany hoe ny vola nampiasaina ho amin'ny plan Marshall. Raha fitinina izany dia programa nentina nanarenana ara-toekarena io vola io. Misy tanjona hafa moa fa izay aloha ny tena lehibe. Ny tiana holazaina dia izao: ny plan Marshall dia mifantoka betsaka teo amin'ny fampiroboroboana ara-toekarena, indrindra ny famokarana ara-industrialy. Ny fanontaniana mipetraka izany dia ny hoe move fantatry ny filoha tsara izany atao hoe plan Marshall izany. Aleo aloha tsy ho resahana ny teti-bola amin'izany satria tsy azo ampitahaina. Hoy mantsy ny filoha tamin'ny alahady alina lasa teo. Dia isy paikady fanorenana sy fanarenana zay apetratsika eto amin'ny firenena na plan Marshall zany no apetraka. Ao anatin'izany dia misy vola 1043 milliards d'ariary zay napetraka ao anatin'ny loi de finance rectificatif. Anaovana asa marobe manerana ny districta, manerana ny Madagasikara, fanaovana ny université, fanaovana ny birao-panjakana isan-tokony zay efa misy io hitanareo amin'ny fahitalavitra reny zao dia efa mandeha daholo. Ny fanaovana hôpitaly manerana ny district, ny fanaovana an'ireo trano rehetra, ny fanaovana ny fanamboaran-dalana 1250 km lalana ao amboarintsika amin'ity taona ity. 3.4 miliara ariary ny teti-bola natokana ho an'ny plan Marshall malagasy. Raha vadika vola vahiny io dia eo amin'ny 2.7 tapitrisa dolara anoany. Raha raisina anaovana kajy amin'ny ity tarehimarika tamin'ny taona 4 ity amin'ny fanaovana lalana vita tara na goudron dia 7.3 sy 7.4 isaky ny kilometatra ho an'ny lalana tsy mifanena na ilay antsoina hoe sens unique. Raha atao mifanena izany dia mitetina 7.2 sy 7.5 USD isaky ny kilometatra. Izany hoe 7.4 kilometatra eo ihany no lalana vita ho an'ny vola io. Marina tsara fa antotanisa tamin'ny taona 4 io noraisina io ary taty Afrika. Raha amin'ny vidiny amin'izao 24 izao dia mazava ho azy fa mbola latsaky ny 7.4 kilometatra
no lalana mety ho vitany io vola io. Izany hoe eo amin'ilay 590 kilometatra izay vinavinaina ovitaina dia ho lalantandry no betsaka fa ho kely andry ny lalana vita tara na goudron. Ny antony mbola maro ireo fotodrafitrasa toy ny sekoly, hopitaly, biro-panjakana kasaina ovitaina araka ny voatanisany filoha teo. Sao de fampanantenana pokaty indray ary rehity e. Aoka ihany koa ho ataontsika ao an-tsaina fa programanasa amin'ny taona 2024 ity daholo ireo, kanefa ny taona efa misasaka amin'izao. Raha anaraka fomba fanao amin'ny fampiasam-bolam-panjakana dia tsy maintsy mihitsy ny fiantsona tolobidy na ilay antsona hoe appel d'offre. Firy volana zany sisa no anaovana ny asa, satria araka ny fomba fanao amin'ny fampiasam-bolam-panjakana dia tsy maintsy lanina amin'ny taona ity io vola io. Izany hoe tsy maintsy voaloha alohan'ny faran'ny taona ny volan'ireo orinasa manao ny asa. Mipetraka izany ny fanontaniana hoe vita tokoa ve ireo asa be dia be izay no tanisain'ny filoham-pirenena ireo, sa ve ho ataon'ny mpitondra marché de gré à gré sahala amin'ilay bonbon société daholo indray? Sao de asa kitoatoa ary no vitaina kanefa de lazaina fa manara-penitra. Aza de anaovana fampanantenana pokaty foana reny vahoaky, fa tsy sanatria akory ho bady daholo ireo vahoaky ireo. Aza de faly-makatahaka ihany koa ka atao hoe plan Marshall kanefa tsy misy hitovizany amin'izany akory. Fanakaza indray ilay ambom-pirenena fa efa ankalazan'ny 20 Jona sika zao kanefa de anarana programa vahiny alain-tahaka. Raha ara-toekarena moa de mahagaga mihitsy ny fomba fiasan'ny mpitondra, satria de mihevitra izy ireo fa ny hevitra avy amin'izy ireo ihany no hitondra vahaolana sy anatsara ity firenena ity. Any ka sarisary-pivoriana avokoa izay atao rehetra. Vao omaly zao ny filoha no nampiatso ny sehatra tsy miankina kanefa de ao anatin'ny krizy ara-toekarena ny firenena. Hoy mantsy ny antoko-panohitra hoe ary le izy tena tsisy firarahina ny sehatra tsy miankina mihitsy, satria ny antony de zao: raha ohatra ianao tena ny rara sehatra tsy miankina nampidirinao izy ho mpandray anjara tao anatin'ny loi de finance mba hanconsultenao izy hoe inona marary anareo, de ahoana ny fomba ahafahantsika manarina an'izay ampidirina anatin'ny loi de finance, fa tsy hoe efa vitanao le loi de finance efa déposé efa dinihany any anivon'ny assemblée, zay ianao vao hiantso an'le olona. Zay ny teneniko hoe le resaka adhésion populaire sy le citoyen mihitsy tsy misy ato amintsika. Mampieritreritra tokoa izany fomba fiasa zany a. Iza moa ny tena mampiodina ny toe-karena eto amintsika? Tsy ny sehatra tsy miankina ve? Koa maninona no efa nodinina teny amin'ny anteny meram-pirenena ny teti-bola-panjakana na sipantsina vao natsoina ny sehatra tsy miankina? Tsy vitan'izany ihany fa de omaly tamin'io fionana tamin'ny sehatra tsy miankina io ihany koa vao navoaka ilay plan multisectoriel d'urgence izay nivolavolainy ny fanjakana irery ihany, fa tsy misy fankakevitra avy amin'ny sokazinatsa na vondron'olona samy hafa. Raha tsorina de izao sarisary fionana ihany reny, fa ny fanjakana de efa manana ny paikadiny manokana ka tsy de ilaina loatra ny hevitry ny hafa. Fa ahoana marina